Miavana milalon'ny tompo a hanapaka ampontsika ny fiadanan'i Kristy. Ity no andro talata 15 oktobra 2022. Mivavaka isika. Feno fisaorana anao zay raha eo fa noviloninao ainy ka natraty ty andro talata ty zay velarinao anoloanay mba hitoy anay bebeko aminao sy fikiranay aminao satria raha tafasaraka aminao zay dia tsy mahay manao nina iny dia mino teninao indray zay tompo halalanay fa ny teninao dia fahamarinana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Sodra Jesosy, amen. Ny anjara mofinainao atsika mitiandra nyity dia Josoa 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Josoa 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiny sy ny fahamarinana ary ariny Andriamanitra zay nitopony razanareo tany andafiny sy tany Egypta ka manompo an'i Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny manompo an'i Jehovah dia fidinareo anio zay nitoponareo, na ny Andriamanitra zay nitopony razanareo tany andafiny na ny Andriamanitra ny Amorita zay ponina eto amin'ity tany omenareo ity, fa raha izao kosa dia nompo an'i Jehovah zay. Tena maly mivoaka ka nanao hoe sanatria afoan'i Jehovah zay ka nompo zay Andriamanitra. Fa Jehovah Andriamanitsika, izy nitondra atsika sy niraza atsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tany amin'ny trano nandevotsana, ary izy nanao reny famantarana lehibe reny teo masitsika ka niara-tsika tena amin'ny lalana rehetra alehantsika sy tena ny firenena rehetra sy nididesika. Ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo noloantsika dia ny Amorita zay monina teto amin'ity tany ity, koa izay koa dia manompo an'i Jehovah fa izy n'Andriamanitsika. Josoa tamin'ny voaka tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo, fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra sarapirao izy, ka tsy hamela amin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehovah Andriamanitra eo ianareo dia mahafoy Jehovah ianareo ka manompo Andriamanikafa dia verina izy ka ampahoranareo sy afongana anareo efa nasiany soa. Dia nivoaka tamin'ny Josoa. Tsia fa Jehovah no toponay. Josoa tamin'ny vahoaka. Vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo mifanifidy an'i Jehovah toponareo. Ary olona eny vavolombelona izay. Ary ianareo ankehitriny ny Andriamanikafa zay ao aminareo ka mpanatony an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny fonareo. Dia nivoaka tamin'ny Josoa. Jehovah Andriamanitra no toponay ary ny feno no inonay. Dia masinao manasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mandraitra riavana ny ilazan'i Josoa amin'ny firenen'i Israely manao hoe tsy mahay manompo an'i Jehovah Andriamanitra ianareo. Tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo, fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra sarapiraro izy, ka tsy hamela amin'ny fahadisoanareo sy ny fahavitavitanareo. 5:20 misy an'izany eto amin'ity Josoa 7:20. Tsy mahay manompo an'i Jehovah ianareo. Ny fanompona an'i Jehovah riavana dia tsy vitany iray andro na vitany hafanam-po, fa vitany olona zay resy lahatra ny eo amin'ny natiny tanteraka. Fa Jehovah izy no Andriamanitra. Fa Jehovah no izy Andriamanitra. Ary matahotra amin'ny Jehovah amin'ny androm-piainana rehetra. Dikanio matahotra amin'ny Jehovah dia manaja azy, makato azy ny teniny. Fa raha vao tsy mino ny tenin'i Jehovah kosa ianao dia tonga aminao sy loza sy fahoriana ary afongana anao mihitsy sy mitiandra nyity. Raha misafidy ianao sy izao ary sy izao fanompo an'i Jehovah. Doka eny ny feony manakariva, ny ahafantarana ny feony riavana dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy voarakatsoana. Ao Andriamanitra miteny amintsika sy manambara ny sitrapony amintsika ary manoro ny lalana antsika amin'izay alentsika. Fa raha miala ny teny kosa zasa ianao ka tsy makato ny teniny, toy ny apôstôly Jakoba hoe zay mino ny tenin'Andriamanitra ka tsy makato izany
dia mamitaka ny tenany zany olona tsy miheno ten'Andriamanitra na neno any fa tsy mankatoa dia mamitaka ny tenany. Ko amin'ity andro ity erezo ny finoana ny teny fienoana ny ten'Andriamanitra sy mangatara fanahy masina azonao tian'Andriamanitra tsy amin'ny vava ihany fa amin'ny ataonao manontsoa araka izay voalaza eto amin'ity bokyny Josoaty manao hoe ko ankehitriny 5:12 matahoany Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny famarinana izay ataonao rehetra. Dia aoka fanatanterahana ny ten'Andriamanitra sy ny fankatavana ny ten'Andriamanitra amin'ny tsy fanao zany ka tsy velonao anatinao Jesosy Kristy le teny tonga nofa amin'ny miara-monina amintsika sy mangataka amin'ny fanahy masina andro aman'alina sy mianatra ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia faniliny tongotra sy fanazavanao an'lany. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao ny diso anjara fahasoavana amin'ny fanarahana anao zay. Pofon'izany fazonao ioanonay sy ambaranao aminay fa Andriamanitra saro-piary ianao ka tsy mankasitrana ny amporafesina amin'ny Andriamanitra koa ampianaro zay. Mivavaka sy hanoko anao rery any ary tsy ala aminao satria anao le Andriamanitra hatramin'izay sy ankehitriny ary manakizay. Dia mampianarana tompo mitoetra tsara amin'ny teninao dia teny tonga nofa ka miara-monina aminay dia noho Jesosy Kristy izay nampianatra anay hivavaka aminao. Anay izay nandalo masina neninaranao tonga le ny fanjakanao ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minay amin'ny sasa anay amin'ny mamelany epokay tahaka namelanay izay nipika taminay izay mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny votodrano tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina zao rehefa finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ny tompo ka miaranareo mampamira-peritra ny tavinareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandrana ny tavinareo ny tompo ka manomenareo fiatana matoky izay ny antonareo sady izy ihany nanisy zany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.